Miarahaba tompo klasy tompo vavy toy izao indray no mety tony taona mandritry ny 3 volana ho avy. Atsotsika hoe prévision saisonnière koa. Ho jerentsika manahoana indray ny taona mandritry ny volana Jolay hatramin'ny volana Septambra 2024. Mbola ao anatin'ny aty ririnitsika amin'izao mbola mangatsika ny andro mbola hentsika zany atsika zany ny maraina sy ny amin'ny alina. Anao jery todika kely tsika hoe manahoana ny mpamatra ny toetrandro nandritra ny volana Jolay. Ny fiafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany foana no singa hoentintsika amaritana an'izay mpamatra ny toetrandro izay. Raha ho jerentsika ny ranomasimbe Pasifika sy ny ranomasimbe Indiana dia mitovitovy hatrany ny fiafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany aty amin'ny ilany atsinana sy ny ilany andrefana. Torak'izay koa ny amin'ny ranomasimbe Indiana izay mitovitovy hatrany ny fiafanan'ny ranomasina manodidina ny fehin-tany amin'ny ilany atsinana sy ny ilany andrefana. Izay mpamaritra ny toetrandro ho jerentsika amin'izay manahoana ny toetoetry ny 3 volana. Ny volana Jolay koa ny momba ny maripana, ny momba ny tandrotsakorana koa. Ho jerentsika aloha ny maripana amin'ny ankapobeny. Ny salanisan'ny maripana mandritry ny 3 volana ho avy. Izao hitantsika izao dia mafana kokoa noho ny tokony ho izy saika manerana ny nosy afa-tsy aty amin'ny faritra avaratry ny nosy ahitana ny Diana, ahitana ny Sava, ny ilany atsinan'ny Sofia, ny ilany avaratra loatra Mangory sy atsinana ary ny faritra Analanjirova izay manodidina na mihoatra kokoa noho ny tokony ho izy ny tany maripana. Ny volana Jolay koa dia tena sahala mitovy amin'izay koa tsy ahitana fiovana fa dia manodidina mihoatra noho ny tokony ho izy na mihoatra ny tokony ho izy ny aty amin'ny tapany avaratra sy ny ilany atsinanana. Ny sisa kosa dia afana kokoa noho ny tokony ho izy amin'izao sary hitantsika izao. Izay ny momba maripana. Ho jerentsika indray manahoana ny tandrotsakorana ny mihoatra ny tokony ho izy hoe ambony sa ambany kokoa ilay izy. Mizara roa Madagasikara ho an'ny 3 volana ho avy satria izao sary hitantsika izao dia manodidina mihoatra noho ny tokony ho izy ny aty amin'ny tapany avaratra fa ny tapany atsimo kosa dia manodidina na milatsaka noho ny tokony ho izy. Raha ny volana Jolay indray dia ho jerentsika fa tsy dia ahitana fiovana firy ny aty amin'ny faritra avaratra manomboka aty amin'ny faritra Diana, ny Sava, ny faritra andrefan'ny Sofia, ny Boeny, Betsiboka, ny Melaky, Melabe ary ny tapany andrefan'ny afovoantany izay manodidina na mihoatra ny tokony ho izy. Ny faritra sisa kosa izay loko maitso hitantsika mianatsimo hatrany dia manodidina na latsaka kokoa noho ny tokony ho izy. Izay tompo klasy tompo vavy no azo naroso anareo indray tamin'ity volana ity dia manome fotoana anareo indray amin'ny ray volana toy izao ary misaotra anareo hatrany manaraka anay tsy tapaka momba ny vaovaon'ny toetrandro sy ny toetry ny andro ary dia mirahary fahasalamana ho anareo ary mandra-pionana indray tompoko.